Antso ho anao, antso ho antsika, antsoina isika mba ampiorina indray ny rariny eto amin'ity tany ity. Faly miarabanao, faly miarabantsika rehetra, faly ny fo satria miambitombo betsaka isika manaraka izao fandarana izao. Tiako nilaza aminao fa tsy ho very maina akory ny fikelezana ho aina, fa hitondra hery, hitondra fanavaozana, hitondra fanolorantena vaovao indray ho anao anie ny fiarahantsika amin'ity fandaharana ity. Tonoana mandrakariva ho anao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny tompo. Iaraka hivavaka isika ity am-panombohana izao fandaharana izao. Tomponay malala tsara indrindra ny an-danitro, misaotranao izahay fa nomenao tombonandro fahavelomana afaka hiaraka eto indray amin'ny alalan'ity fandaharana efa mahazatra anay ity. Mamela ny helokay ary mamindrafo aminay. Apetraka am-pelantananao izao tinidinika izao, ka ny fanainao masina mihitsy no irinay mba hirotsaka temponay ary ampianatra anay sy hanazava ny teninao. Dia mitenena Jehovah fa mihaino anao hatrany izahay. Amin'arana ny Kristy nangatana mivavaka. Amen. Antso ampiorina ny rariny. Manaona tokoa ny fifaliantsika rehetra raha toa ka tena manjaka amin'ity tany ity ny rariny, ka mba samy ahita fifaliana isika tsirairay avy. Ny soratra masina dia manasongadina mandrakariva ny antso ataon'Andriamanitra ny fampanjakana izany rariny izany amin'ny fiarahamonina. Ary tena mitaona antsika mihitsy Andriamanitra. Ary averimbery ny Baiboly ny olana mahakasika ny tsirary sy fampahorian'ny hafa izay tena anisany hoe mampalahelo sy mampatezitra an'Andriamanitra. Koa dia androany dia misy antso ho anao mba ampiorena antsika ny fahamarinana sy ny rariny. Ny mpaminany Isaia ohatra dia manao antso, tsy mitsisy antso mihitsy ny mpaminany Isaia. Miantso antsika manoloana ny tsirariny. Ary zany antso zany, na dia atao hoe tamin'ny andro zanak'Israely fahizay aza, dia tena antso ihany koa antsika ankehitriny izao ny fanambarana. Ao amin'ny Isaia 1:7 manao hoe mianara anao ny tsara, dinio izay rariny, anaro ny pampahory, omeo rary ny kaboty, ary tsarao ny adiny mpitondra-tena. Finaritra zany antso zany. Mianara anao ny tsara. Ny zavatra mampalahelo amin'izao andro iainantsika izao, ny tsara sarotra ianarana. Fa ny ratsy dia toa mora ary vetivety dia mifindra, vetivety dia mahay. Kanefa eto ny antso ho atao ho antsika. Mianara anao ny tsara, dinio ny rariny. Dia manampy an'izany ihany koa amin'ny Isaia 40. Isaia 40 ka ny 1 sy ny 2. Izao koa fanambarana manao hoe loza izay mamorona fikasana tsy mara sy izay manoratra fampahoriana. Ampialany ny mahantra amin'ny fitsarana sy analany rariny amin'izay ory eo amin'ny oloko. Androbany ny mpitondra-tena sy amabony ny kaboty. Zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Loza ho an'izany. Ozy hoe loza izay mamorona fikasana tsy mara. Ao amin'ny dikateny amin'ny Baiboly katolika dia somary mivantana kokoa ny ilazan'ny mpaminany Isaia azy. Ozy hoe loza ho an'izay mamoaka fitsarana tsy mara sy manendaka ny rariny amin'izay ory. Zavatra misy zany. Zavatra iainantsika zany. Ary zany no iantsonanao. Andao re, andeha re ianarana ny tsara. Andeha re hodiniana tsara pahendrena ny rariny. Andeha re mba ampiorina ny rariny isika. Izao ny fampitandremana
nataon'ny mpaminany Isaia amin'ny 1:7. Ary ahoana no ataonareo amin'ny andro famaliana sy amin'ny fandravana zay amin'ny avy any lavitra? Ho any amin'iza no andosiranareo hamonjy anareo, ary aiza no ametrahanareo ny arenareo? Ny zavatra ambarany mpaminany Isaia zany de zao, mampitandrina izy. Fa mbola isy ny famaliana ataon'Andriamanitra. Raha toka tsy mampiatra, raha toka tsy mampiorina ny rarina zay tokony aseho eo amin'ny mpiarabelona amintsika isika. Ny mpaminany Jeremia dia nanao teny mampieritreritra ho antsika tsirairay avy ao amin'ny Jeremia 2:20. Jeremia 2:20 ka eo amin'ny 7:10 sy ny 10:15 sy 9:10 dia manambara ny ten'Andriamanitra amin'ny mpaminany Jeremia io, manao hoe loza zay manorina ny tranony amin'ny tsy rariny dia ametraka fanontaniana naorinao tamin'ny fomba hoana sy eo am-pelatananao. Ny mpaminany Jeremia dia milaza teny mampieritreritra izy, sao de mba tamin'ny tsy rariny e, loza zay manorina ny tranony amin'ny tsy rariny, ary ny atitranony ambony amin'ny fitaka, ka mampiasa maina ny namany fa tsy mandony karamany, sady manao ny trano, manao hoe anao trano lehibe ho ahy aho sy atitrano ambony malalaka, ary oloahany isy varavarankely sady asiany valindrihana, sedera sy hosorana lokomena. Eo amin'ny 9:10 dia ozy hoe 9:10 moa dia mpanjaka ianao saingy ataonao be sedera noho ny any sasany tranonao, tsy efa ninana ny sy ny sotro va rainao, sady nanao fitsarana sy fahamarinana tamin'izany, ary tamin'izany dia nambinina izy. Ny tsara ny tenin'ny oro sy ny malahelo izy, tamin'izany dia nambinina izy, tsy izany va ny fahalalana hoy Jehova. Mampieritreritra izany teny izany. Ry mpiara-midinika namana isany, miantso antsika Andriamanitra mba hampiorina ny rariny eo amin'ny fiainantsika. Ary na dia Jesosy aza dia nilaza tamin'izany fony izy tity an-tany, ka nilaza tamin'ireo fariseo sy mpanoran-dalàna sy ireo mpitsara vilatsinana hoe lozanareo fariseo sy mpanoran-dalàna, fa mandony fahafolony solila sy ny aneta ary nikomina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famondram-po ary ny finoana. Ireto tokony ataonareo, nefa tsy tokony navelanareo ireroana. Ry mpiara-midinika namana, sarotiny Andriamanitra, sarotiny Andriamanitra amin'ny fampanjakana ny rariny eo amin'ny fiainantsika. Koa dia manao antso anao ary androany, antsona ianao, antsona isika mba hampiorina ny rariny. Tsy vitanao anefa izany, fa mangatà mandrakariva ny fanampian'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy hanampy antsika mba ahafahantsika manorina ny rariny eo amin'ny fiainantsika. Tompany ombanao, tompany tsy afoy tsy asaraka anao. Hivavaka isika. Tompo, nahazo antso izahay androany, antso avy aminao mba hampiorenanay ny rariny eto amin'ity fiainana ity. Manaiky izahay, kanefa tsy vita ny herin'ny tenanay, satria malemy ihany izahay, marefy ihany izahay, fa mangataka ny fanampianao izay Andriamanitra mba hahatonga anay tsirairay avy hampiorina ny rariny eto amin'ity fiainana ity. Dia mitahy anay, mitahy izao mpiara-mitinika amiko izako, na iza na iza misy azy, ninona andraikiny, ninona toerana misy azy, aoka koa izy Tompo mba hampiorina ny rariny dia le rariny avy aminao. Tantanao ary izahay, aza mahafoina masaraka anay. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen.